Miarabantsika rehetra indray amin'izao alin'ny sabotsy fahavalo amby roapolo ny volana febroary taona 2024 izao. Misaotra anao miaraka aminay atao anatin'ny fandaharana aliresahana anao ny sehatra ary dia asainam-panajana ihany koa isika rehetra anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ety ampiandohana ihany koa dia tsara hatrany ny mampatsiahy sy mampafantatra antsika fa dia ankoatra ny eto amin'ny fahitalavitra dia azonao atao tsara ihany koa ny manaraka mivantana ity fandaharana ity ao amin'ny pejy Facebook ny Record Madagascar. Ovain'ny fandaharana ny oalina azy dia tsy izay izany fa ny filoha nasionaly ny Sampama Andriamatora Arvohatra Claude. Miarabanao tompoko ary dia misaotra betsaka nanaiky ho asain'ny fandaharana anio. Miarabanao anto dia tolorana fisaorana koa nareo ato amin'ny télévision Record manasanay ary dia miarabako ny mpijery rehetra manaraka an'izao fandaharana izao. Eny ary ato amin'ny ilany ato kosa dia misy an'Andriamatora Kotosalama Arsoa izay mpandrindra ny Sampama. Miaraba tompoko. Miarabanao ando ary miaraba Andriamatora président ary mankasitraka ny tompona andraikitra eto amin'ny télévision Record nanasanay amin'izao fotoana izao. Eny ary raha mahita ny filoha nasionaly ny Sampama ny any atokantrano ny tenako ihany koa dia efa tsy izoviana amintsika izay ny mety hoe oloha hevitra izay voaboasantsika eto amin'ity anioalina ity dia mikasika indrindra ny fanabeazana sy manodidina izay tontolo ny fanabeazana izay fantatsika raha toa tsara koa izany atao hoe Sampama izany fa eo foana miresaka n'izay fanabeazana izay. Anisan'ny somary nanaitra ny sainy maro angamba Andriamatora filohan'ny Sampama ny mikasika indrindra ny nambara ny Sampama tamin'ny fifampiarabanana tratran'ny taona ny SSM ny herinandro lasa teo iny mety hoe tsy izay mpanao gazety ihany no taitra fa teo ihany koa ny vahoaka teo ihany koa ny mety hoe mpanabe namana ve nety nisy taitra ihany koa ka antony hoe aleo aloha saina mihitsy teo anivon'ny Sampama hitondra ny heviny satria zony rehetra ihany koa ny mitondra n'izay hevitra izay ka dia ho antanina mivantana eto ianareo fa tsisy mpanelanelana intsony izany sika ho antanina hoe inona marina no anahatonga ny teo anivon'ny Sampama ny teny hoe tsy izao ilay fanavaozana tadiavina, inona izany ny tena fanavaozana tadiavinareo sy takianareo raha hoe tsy izao zava-misy izao fa inona ihany koa ny tena zava-misy ka antony nahatonga anareo ny teny fa eto vao tena nomboka ny ady amin'ny fanatsarana ny lafiny fanabeazana. Ya, nahatonga an'iny dia izao ohatra ny olom-pirenena rehetra manaraka ny toetra raha eto amin'ny tany sy ny firenena ny mpampianatra. Dia ny akamaroan'ny mpampianatra saika manerana ny Madagasikara sy indrindra ireo olon-tsotra mifanerasera amin'ny mpampianatra dia mametra mpanontanina manao ny hoe faiza ihany ilay fanavaozana toa mbola tsy hita, toa mbola tsy niena ny fidim-bary ohatra atao mbola misy ny fahatambahan'ny jiro sy rano sy fanontaniana maro isan-karazany dia teo nanaitra anao nanao an'ilay hoe ay ve ny akamaroan'ny olona izany ary misy na mpampianatra raha tsy hafenina izany dia efa mieritreritra sady fa hoe efa ao anatin'ny fanavaozana tsika. Nefa raha ny fijerinay aty amin'ny bureau nasionaly dia tsy mbola izao mihitsy ilay fanavaozana. Anto, tsy mbola izao ilay fanavaozana fa tsika ary izao mbola vao mitady ilay hoe narodany ty ilay teo aloha ty dia aiza no ametrahana an'ilay fototra isiny ilay tena hoe fanavaozana marina. Raha amin'ny teny frantsay moa izy dia atao hoe refondation, aiza no ametrahana an'izay dia tsy maintsy azavaina amin'ny olona izany izay, azavaina amin'ny namanay aloha izay mpampianatra mpanabe manerana Madagasikara satria izay dia tonga any amin'ny faritra rehetra atao hoe tena tany lavitra andrina sy mba hanomezana izay mahatonga ny hoe mpampianatra mpanabe eto amin'ny tany sy ny firenena dia adidinay ny manazava amin'ny olona manao an'ilay hoe tsy tena mbola zao nge ireo olona ilay fanaboazana fa mbola vao mikononkonona tsika ary ao aorianan'ilay hoe fikonan-doham-pirenena izay tsika vao tena hoe eto izany no hanomboka ny fanavaozana. Izay amin'ny ankapobeny. Fa raha hoe ao anatin'izay resaka tontolon'ny fanabeazana isika inona izany ireo mety hoe olana teo aloha izay mety efa nitondranareo fitakiana na fanamarihana tamin'ny fitondrana teo aloha mbola hoe tsy tanteraka ihany koa amin'izao fitondrana fanavaozana izao ka mety ihany koa hoe antony nahatonga anareo ny teny hoe mbola tsy ao anatin'ilay fanavaozana isika. Eto aloha izany ilay raha maly an'izay anto dia izao izay izao dia tena hoe mahatsiaro afa-patorana. Afa-patorana izay satria tsy fisafisaina eto tsony angamba ny zahatra nanjo mpampianatra mpanabe manerana ny firenena
miaina n'le fitondrana teo aloha iny nisy karazana tsindrazo lena ve sa nisy tena fifezana sa zay mihitsy a raha fitinina dia mipampianatra mpanabe manomboka any amin'ny na ty amin'ny ministera fohibe zany na any amin'ny faritra rehetra any draine sisco sy ny zapy rehetra any dia aloha tonga dia tsorona nyterena mihitsy tsy maintsy hampifidy an'le fitondrana teo aloha mpampianatra mpanabe dia zao ny syndicat confédération syndicale Saint-Pamats tsy manao politika ny atao hoe tsy manao politika dia tsy manana firena politika hoe zay avy aty amin'ny atoko A na atoko B na atoko C tsy manao an'izay zay fa ny mpiambana rehetra kosa eo anivon'ny confédération syndicale Saint-Pamats dia manana izay mety ho firehekeviny ara-politika anjarany iny tahaka amin'ny fanaovana ny hoe firehekeviny ara-pinoana anazy zay ka le ataoko hoe afa-patorana zay dia zao tena natsiaro fahasambarana mihitsy rehefa tonga ty le fanavoazany ity satria tena afaka zany zay miaina tsara ka lalàna na eo amin'ny fitenena na eo amin'ny zavatra rehetra atao na inoninona manarakaraka an'izay dia aminay efa trany ambolohany zay nefa nyteny taona maro lasa manao hoe apetra hoe tao amin'ny firenena ny politika mpanabeazana mifanaraka amin'ny filany firenetsika zay apetra tsy nisy zay ka raha miteny resaka hoe fanabeazana eto tsy miteny hoe maina ihany ministère de l'éducation ihany fa ireo départementa telo misahana ny fampianarana fanabeazana ny ambaratonga ambony ny fampianarana teknika sy ny fanifaninarakasa ary ny fanabeazam-pirenena ireo anankitelo ireo dia tena misedra olana ary zay nefa resy lahatra fa ny fanabeazana fampianarana fanifanana io no antoko ny fampandrosoana karabado ny olona dia tsisy firenan'ny roso dia nahatonga anay nitsangana an'le fanambaran'ny banque mondiale zay anisan'ny mpamatsy vola be indrindra amin'ireo départementa telo milazaiko teo ireo nanao an'le hoe ny avon'ny taham-panabeazana avytsika malagasy ony dia taona fahatelo miainga aty amin'ny garaboly zany dia ozy zay hoe tena fanosorapotaka anay zany ny ataoko hoe zay satria kiza moa no nampianatra ny olona eto zahay no nampianatra dia aminay zany tsy mitombona mihitsy ka noho izany raha izay no fatsapahan'ireo mpamatsy vola dia tsy maintsy mitrotra zay mihitsy angamba le izy ka nahatonga anay nanao an'le sorabavety nanao hoe tao amin'ny fianakaviam-piain'ny fanabeazana rehefa nijadona no manjaka dia adidiny mitrotra quand la tyrannie devient loi la rébellion devient devoir an'ny filohan'ny Amerika tamin'ny taona 700 taony elena 700 valonjato sy tadidiko le tena daty marina tany namoazana an'io dia izy Amerika amin'izao filoha-pirenena ny teny an'izay dia izy any Amerika amin'izao fotoana izao izy no atao hoe raha amin'ny teny frantsay dia hoe première puissance mondiale na amin'ny lafiny économique na amin'ny lafiny rehetra ary aizy tsika aty amin'le fahadimy aty amin'ny vodilarana tsy azo ekeny zany tsy manaiky an'izany mihitsy zay dia zay no nahatonga anay hoe tsy maintsy mihetsika izy satria ty fampianarana sy fanabeazany ity no miantoka ho avy ny firenena somary fanontaniana manitirika kely anay ihany teo tsy haiko na Andriamato filohan'ny Saint-Pamats no hamaly azy na ny mpandrindra fa nilaza moa ianao teo mahatsiaro afa-patorana nareo ary raha ny fanadihadiana na ny faneho-kevitra zay efa nentina tato anatin'ny fampalalam-baovao manokana ohatra ankoatra ny teto amin'ny fandarana dia maromaro ihany no niteny an'izay zavatra nolazainy ny filoha national ny Saint-Pamats izay raha toka zany nareo tsy nanaraka ny ataoko hoe mety hoe baiko tamin'ny fitondrana teo aloha inona marina ny tena zava-misy mety misy famondrana toerana tsy aradrariny ve tao anatin'izay sa mety inona avy ny tena zava-nisy zany satria mety betsaka amin'ny vahoaka malagasy koa no tia fantatra hoe ve nisy an'izany inona avy zany le izy aloha me concordon fitenena ya mahakasika an'izay hoe afa-patorana ny fanabeazana ia raha mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsy teny fotsiny fa ny zava-nisy tany Abetroka izay nisy mpampianatra na le fitenenana dia tsy navela hiteny amin'izao fotoana izao nefa malalaka ny faneho-kevitra matoa malalaka ny fahafahantsika milaza ny hevitra mikasika an'izao fanavaozana izao
afa-patorana ny fanabeazana satria tsy misy tsony ny ateritery zay nisy teo aloha natao ny mpanao politika fitaovana ny mpampianatra amin'ny tanjona tiany hotratrarina amin'izao fotoana zao nefa dia malalaka ny mpanabe izay ny mahatonga anay iteny hoe afa-patorana ny mpampianatra amin'izao fotoana zao. Mety hoe iny zay karazana teritery zay mety hoe tsy maintsy mifidy anianina na tsy maintsy mifidy anianina na ohatran'izay hoe le karazana teritery sa manao ahoana dia raha tsy manaraka an'izay baiko zay ihany koa hoe ianareo dia inona ny mety hoe lasa antso-zay miatra amin'ny mpampianatra mpanabe. Izy io mantsy tsy hita endrika mivantana fa le mpampianatra mahatsapa n'le izy amin'ny fihetsika ataon'le olona mitondra azy fa ny tsy hita miseho mivantana ivelany izany zavatra izany. Ao anatin'izay ihany koa raha ho anareo anivon'ny Saint-Pamavy hoe zany akasitrahanareo tsara aloha ny minisitra vao nitendrena sa manao ahoana satria raha ny zava-nisy teo anivon'ny MEN na ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena manokana dia raha mahita fa somary nisy hetsika matetitetika mikasika ny olana tamin'ny ministra ny fanabeazam-pirenena teo aloha efa misy ny fanendrena ny ministra vaovao izao manahoana ny mety hoe fiaraha miasa amin'ny io ministra vaovao io mankasitraka azy tsara ve ny avy eo anivon'ny Saint-Pamavy sa mety hoe mbola misy fitakiana ihany koa zay mbola tena hoe angatahanareo ihany koa any amin'ny ministra. Ny confédération syndicale Saint-Pamavy moa zany dia io no ministra napetraky ny fitondrana eo amin'izao fotoana dia arak'ilay lazaiko hoe mbola tsy tena zao akory le fanavaozana noho izany io no mipetraka eo amin'ny ankapobeny dia marina fa mpampianatra mpanabe namanay izy manana fahaizana momba an'izany hoe fampianarana fanabeazana izany nefa ny raha eo amin'ny fomba fiasa araka ny voalazanao teo hoe nisy hetsika maromaro ihany nataon'ny mpampianatra sy ny isan-karazany raha eo amin'le fomba fiasa indray dia tsy tena mbola mirindra tsara ny fiarahana aminay zany aloha indrindraindrindra satria matetika izy mandray fanapahana samy rery tsy mila ny hevitry ny zay tsy milaza hoe zay ny tena mahay fampianarana sy fanabeazana fa zao kosa aloha tena mahatianina atao zay ary mino sy resy lahatra amin'ny ambaranay manao an'le hoe fampianarana sy fanabeazana antoko ny fampandrosoana angamby rahantsika malala vao 2 volana zao na mahery kely 3 volana no mipetraka ny fitondrana nametraka izy talen'ny kabinetra dia anazy iny ny lalàna mametraka an'izay talen'ny kabinetra zany tsy hitiny any amin'ny filakevitry ministra hoe ty ny talen'ny fa anjarany mametraka an'iny nefa zao raha ny fahafantaranay azy toy finitelo izy niova talenna kabinetra dia aminay zany ohatra misy eny satria mbola sy tena fanavaozana moa zao dia misy fisalasalana ihany kanefa dia zay ny fijerinay dia hoy zay hoe tsy talen'ny kabinetra ihany fa nareo tompona andraikina napetrany tany amin'ny faritra ary vao misy napetraka 2 andro 3 andro dia efa miova sahady dia aminay zany ohatran'ny hoe indrindra le mpampianatra milaza hoe fa aza le fanavaozany dia ohatra milaza hoe misy fitafozazana amin'ny fijery miabo raha ohatra ka hoe misy ny fitafozazana na eo atapon'ny fiadidinan'ny fanavaozana amin'ny repoblika nareo mpikambanao na ny aty ministera raha misy fitafozazana azo raisina hoe mandeha ara-dalàna zany satria mbola vao mametraka ary tsika nefa tsy tena hoe mbola hoe arak'le anaparako foana hoe tsy mbola ity le fanavaozana noho izany zany tsisy fanomezantsiny kanefa kosa tokony hitantaratra atao sahady ny endriky le fanavaozana mba hasiany olona miteny hoe na mbola tsy misy ary tsy vita ary le fikonan-tom-pirenena dia hita amin'izao fihetsika izao kosa fa tena mankany amin'ny fanavaozana mariny ty. Misy anampiana ve Andriamatoa mpandrindra nasionaly? Ia, mikasika an'izay voalazany Andriamatoa Filoha zay ny mpampianatra moa dia natao anara-dalàna manaja ny zay ara-dalàna na amin'ny fanendrena na amin'ny andraikitra zay sany tsairay izany akory tsy misakana ny fanehoan-kevitra taraka izay voalazana Andriamatoa présidente eo. Eny ary efa niresahantsika teo ihany moa ny fikonan-dom-pirenena zany hoe anisan'ireo lohahevitra izay resahantsika tao anatin'ny fandaharana inona avy ireo ataoko hoe teboka tena goavana teboka lehibe
tena hoe tiany avy eo anivony Saint-Pamand avotra ao anatin'izay fikaonan-doam-pirenena izay manahoana ihany koa no fandraisana anjara nareo anatin'izay. Mino fa tena zava-dehibe eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana izay fikaonan-doam-pirenena izay. Ya, mankasitraka amin'izay fanontaniana izay. Amin'izao fotoana izao dia miandratra fanavaozana ny vahoaka malagasy ary ao anatin'izany ny sehatry ny fanabeazana. Nahoana moa no miandratra fanavaozana ihany koa ny mpampianatra amin'ny sehatry ny fanabeazana. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia raha mahita fa latsaka ambany dia ambany ny lentan'ny fanabeazana eto Madagasikara. Milaza an'izany daholo ny tompon'andraikitra rehetra na mahafisin'ny président moa teo tamin'ny voalazan'ny Banque mondiale teo. Fa misy ihany koa ny tombana iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny PASEC, programme d'analyse des systèmes éducatifs. Dia eo anivon'ny firenena maromaro miteny frantsay aty amin'ny faritra atsanan'ny Afrika, anisan'izany Madagasikara. Misy tombana iraisan'ireo firenena ireo dia ny rapport farany zao dia tamin'ny taona 2014 dia hita mazava tsara fa mihemotra foana ny laran'ny Madagasikara raha mihoatra an'ireo firenena manodidina antsika ireo. Izany dia ahafahana milaza fa hoe mila fanapaozana tokoa ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Inona moa no mety antony mahatonga an'izay hoe filatsahan'ny lentan'ny fanabeazana eto Madagasikara? Voalohany ary lehibe indrindra amin'izany dia ny eo anivon'ny fandraisana ny mpampianatra. Ny mpampianatra amin'izao fotoana izao raha ny statistika farany navoakan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ny taom-pianarana 2024 dia miisa eo amin'ny 80,000 valo alina ny isan'ny mpampianatra mpiasa-panjakana. Ary ny mpampianatra izay maître Fram moa ny atsotsika azy na enseignant non fonctionnaire dia mahatratra 120,000 roa alina sy iray hetsy. Zany hoe eo amin'ny manodidina ny 5.300 ny mpanabe ihany zany no mpiasa-panjakana. Ireo mpampianatra izay tsy isan'ny mpiasa-panjakana ireo anefany dia maro amin'izy ireo ny tsy manana ny ataontsika hoe ny fahaiza-manao ara-pédagogie na ireo diplôme pédagogique zany izay natokana ho an'ireo izay sehatra amin'ny fampianarana. Maro amin'izy ireo koa tsy voajery ny maha-olona mahakasika azy eo satria zara raha mandray karama izy ireo ka tsy afaka mifantoka amin'ny andraikitra fanabeazana izay tokony ho sahaniny. Zany rehetra zany dia mahatonga ny lentan'ny fanabeazana ho latsaka dia ambany dia ambany. Eo ihany koa ny foto-drafitrasa. Tsy ampy ny foto-drafitrasa eto anivon'ny firenena ka mahatonga ny mpianatra tsy ahazo ny fampianarana sahaza azy. Io programme fampianarana io mantsy dia voafaritra ao anatin'ny fepitaona ny amitana azy. Ka raha misy fepitaona anankiray zany herinandro na tapa-bolana na raha ihany tsy ianarana aza dia efa tsy tanteraka antsangany sy andavany ny fampianarana an'ilay zaza malagasy amin'izay fotoana izay. Ka tsy fahampian'ny foto-drafitrasa zany dia anisany lesoka lehibe ihany koa mahatonga an'izay faratsiny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara izay. Ireo ny tena zava-dehibe anankiroa fa mbola misy antony maro zany izay mahatonga an'izay faratsiny ny lentan'ny fanabeazana eto Madagasikara. Ka amin'ireo sehatra anankiroa ireo dia manana ny heviny ny Saint-Pamand ahafahana mandrindra sy manatsara ny lentan'ny fanabeazana. Raha raisiko ohatra ny mikasika ny ireo mpampianatra. Mandray mpampianatra tsika amin'izao fotoana izao. Dia eo amin'ny 7,000 eo ny poste budgétaire zany voaray ministera ny fanabeazam-pirenena. Dia tsy njarainy izy io amin'ireo mpampianatra izay nivoaka ny sekolim-piofanana ho mpampianatra sy ireo mpampianatra Fram izay no nazahoantsika azy. Dia hitanay fa misy tokony ho hatsarainany amin'izany. Satria araka ny voalazako teo dia anisan'ny antoka lehibe ho fambeazan'ny fanabeazana ny mpampianatra. Tokony ho raisina avy hatrany zany ireo rehetra ny sitraka ny fiofanana teo amin'ny sekolim-piofanana ho mpampianatra. Fa tsy fanjarana ny poste budgétaire. Zay akory tsy midika fa manao tsinotsinona n'ireo mpampianatra Fram izay navita be ary iarahantsika malala zany isan'izany fa tena
tomponantoka amin'ny fampandehanana ny fanabeazana eto Madagasikara izy ireo fa tsy maintsy tsonjovona koa izy ireo ka nisosokevitra avy ety aminay de zao omena subvention daholo izy rehetrarehetra aloha amin'izao fotoana zao ary rehefa raikitra ihany koa ny fandraisana an'ireo mpampianatra mpiasam-panjakana raikitra dia ilaina ny fananana n'ireo diplôma pédagogique toy ny CAE na ny CAP zany mba ahafahana misitraka mpampianatra manana ny fahaiza-manao apita ny fahaizana amin'ireo zaza malagasy. Ny faharoa koa mahakasika ny fotodrafitrasa. Tsy ampy ny fotodrafitrasa raha nome taremarika zao de raha atao ny salanisa de eo amin'ny efitrano 3 no misy amin'ny EPP anankiray eto Madagasikara. Sekolim-panjakana no resahako eto. Salanisa io fa misy tena ray misy mihoatra arakaraky ny fanisalanisa zany de 3 tsy ampy zany efitrano 3 zany satria iarahantsika malala fa ny klasy eo anivon'ny ambaratonga voalohany na ny ambaratonga fototra de 5 taona ny atsika amin'izao fotoana zao ka efitrano 5 zany no tokony apetraka isaky ny EPP. Koa raha misy fanatanterahana zany fanaovana trano sekoly de lavina itateraka ny fanaovana saupoudrage zay moa no azahoany be sy ny maro azy hoe tsy njaraina de samy omena fa mitovy ihany ny tsy fahombiazana fanabeazana raha ohatra ka efitrano 2 teo de ampinao anankiray de lasa 3 de mbola mitovy ihany tsy tafita le kalitaon'ny fanabeazana zay tratrarina fa aminay zany rehefa mamboatra efitrano de fenona 5 avatrany farafahakeliny ny efitrano anivon'ny sekoly anankiray dia mihoatra moa arakaraky ny filan'le sekoly le izy. Ny anivon'ny CEG efitrano 4 avy hatrany fenona 4 ny eny amin'ny lycée fenona 5 farafaharatsiny. Marina fa tsy ampy ny entimanana anatanterahana zany ao anatin'ny taona anankiray fa mandeha miandalana le izy amin'izay fotoana zay ny sekoly zay fa nandraisana andraikitra zany de omena mpampianatra feno mpiasam-panjakana feno omena efitrano feno ahafahan'ireo mpianatra amin'ny toerana io zany misitraka kalitaon'ny fanabeazana arak'izay tokony ho izy dia miepita isataona zany mivoatra zay atao zay. Ny zava-dehibe amin'izay de zao ny tombontsoa azo voalohany misitraka kalitaon'ny fanabeazana tsara zany aloha ny mpianatra amin'ny sekoly. Faharoa ny ray aman-dreny eo amin'ny toerana io zany dia afaka manatsara ny fari-piainana satria tsy misy tsony ny fandoavam-bola toy ny fiatoana ny mpampianatra frama ohatra eo amin'ny sekoly io ka ny vola zay natokan'izy ireo amin'izany de ahafahana mihevitra ny fiveloman'izy ireo anatsara ny fivelomany. Ahoana moa no ahafahana mandamina an'izany satria ifandrombaka an'izany daholo rehetra hoe diza zany no sekoly manahoana zany no atao lohalarana amin'izany fanavaozana zany. Dia nisosokevitra avy ety aminay dia mametraka ny atao hoe komity ny fanabeazana eo anivon'ny district. Io komity ny fanabeazana io de tary ny chef Cisco sy ny chef district miaraka. Ny mpikambana ao anatiny de voasolotena ao anatin'izy io zany ny solotenan'ny mpampianatra, solotenan'ny ray aman-dren'ny mpianatra, tafiditra ao ihany koa ny mpandraharaha eo toerana zay misitraka sy te handray anjara mifanatsarana ny fanabeazana eo toerana azo ampidirina ao anatiny ihany koa ny solotenan'ny mpianatra, solotenan'ny mpitondra fanjakana. Raha raisina ny sarisariny de mitovitovy amin'ny fametrahana ny fefi eo anivon'ny sekoly. Ny fefi moa de hoe fiaranombonezaka ho fampandrosoana ny fanabeazana ifotony. De mitovy endrika amin'ireny ny fametrahana ny mpikambana ao anatin'io komity ny fanabeazana eo anivon'ny distrika io. Inona no andraikiny? Ny andraikitry ny komity ny fanabeazana io de mandamina le voalazako teo. Raha ohatra ka isy mpampianatra ho raisina ao anivon'le district zany ao anivon'ny Cisco de ireo no mahafantatra hoe atsy amin'isy sekoly itsy no mila an'izany mpampianatra zany raha ny fahamehana eto aminay. De mifandray amin'izay ihany koa ny fanamboarana ny fotodrafitrasa eo amin'ny sekoly io zany no mila fenoina ny fotodrafitrasa mba ahatratra ny fenitra zay ilaina anomezana fanabeazana mahomby ho an'ny mpampianatra. Zay no andraikiny. Izy io zany de organe consultatif fa tsy délibératif. Miainga avy eo zany ny tolo-kevitra aty amin'ny ministera hoe aty aminay ny fandraisana mpampianatra de reto avy ny sekoly everinay fa lara-pahamehana ny fikarakarana azy ny amin'ny sehatra fanomezana mpampianatra zany ny amin'ny sehatra fanandrenana fotodrafitrasa.
de misy ihany koa ny comité ny éducation eo anivon'ny faritra zay misy solotena avy ety am'ireo distrika mamaritra n'le faritra de io a mandrindra ihany koa zany a ny fitsinjarana eo anivon'ny distrika tsirairay avy a izay ataontsika hoe fampandrosoana tokony atao anivon'ny fanabeazana araky ny efa volaza teo. Eny ary maromaro ihany zay ataoko hoe karazana sosikevitra avy aty aminareo Saint-Pama zay rehetra zay ve efa nisy fotoana nentina tany amin'ireo tompona andraikitra sa nanao ahoana efa niona tamin'ny ministra ihany koa hoe nareo hoe reto ny karazana fangatana ho fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana indrindrindrindra amin'izao hoe fanavaozana sy hoe fiovan'ny ministra zao sa nanao ahoana mikasika an'ireny. Isaky misy ministra tonga dia mionaminy foana zahay mametraka an'izay sosikevitra atao hoe ny fialabelariny mpandrindra teo manao sosikevitra zay fa ny zava-misy de zao matetitetika miova le ministra eo amin'ny resaka fanabeazam-pirenena le miteny hoe fanabeazam-pirenena zany toy zay hoe le ambaratonga telo sup men technique de rehefa miova le ministra de efa zay eritreretiny tany andohan'ny tany noentiny eo amin'le ministera raha fitinina ny voalazan'ny mpandrindra teo sy zany le fiovaovany zany de zao no azo lazana azy tsy vaindohany zay fitondrana amin'ny fandimby mihitsy amin'ny ankapobeny zany hoe fampianarana fanabeazana fandofanany zany tena zandriny raha amin'ny teny frantsay de hoe cadet de leur souci tsy vaindomy satria na tiana na tsy tiana voalazan'ny mpandrindra teo 7 alina zao ny fonctionnaire eo anivon'ny fanabeazam-pirenena 2 alina sy 1 hetsy mpampianatra frama eto de tsindrina tsara tsy mametsy ny frama mihitsy zay na kely de kely de kely ary isorina be de be ary izy ireo nafoy tena niditra ao anatin'izany hoe fampianarana fa amin'le fijery miabo le tiako tenenina foana de zao nandray anjara izy ireo satria nahatsapa fa tena latsaka katerena tokoa le firenena eo amin'ity lafiny fanabeazany ity indrindrindrindra ny andohan'ny framange andro de avany amin'ny tany amin'ny ray aman-dreniny mpianatra taty arina vao niraisin'ny fanjakana tanana le hoe reto frama fa tany amin'ny ray aman-dreniny mpianatra na hoe aty aminay tsisy sekoly ahoana ianao mba manana BPC anao mba manana baka tsy aloha hoe mba mampianatra ny zanakitsika de tsy manana traikefa akory izy ireny satria ny pédagogie na ny fahaiza mampianatra mapita ny fahaizana nananao tsy ataoko totoy hoe za manana diplôme an'izao fa tena teknika be mihitsy io teknika be zany pédagogie zany de matetika tsy manana an'izay ka na mpiasa mpanjakana le 7 alina ary de tena farahidiny izy amin'izao fotoana zao raha eo amin'ny lafin'ny fonctionnaire taloha rehefa mijery ny atotan-kevitra sy ny anina rehetrarehetra ka mijery zany hoe fampianarana sy fanabeazana ny mpampianatra mpanabe mpampiofany zany raha ny lafin'ny fonctionnaire no nraisana azy dia ndeha ataontsika hoe le tena taremarika tena izy tsy tsaroko fa raha ohatra zao ka ataontsika hoe ny marikaramany indice 300 ny ny mpampianatra samy BPC zao ny diplôme antsika siando ohatra ianao BPC ny diplôme no ny ako BPC mampianatra ty amin'ny sekoly ambaratonga voalohany ny indicenao 300 za miasa ao amin'ny ministère ny fambolena indice 250 tsisy mimenimenina fa nanaiky daholo satria hoe lolaharany zany fampianarana sy fanabeazana zany tsaroantsika angamba ny amiral Didier Ratsiraka rehefa nandeha nisy fotoana ny tenenany tao amin'ny télévision de zao no nataony hoe za de mivoaka avy eo amin'ny lycée Galini matelema ao izy zay vao nandeha nampitombo fahaizana tany an-dafy nirere ihany zany hoe sekolim-panjakana ankehitriny atao hoe ny zana-bahoaka fadirana ao voasy izy amin'ny ankapobeny no mianatra any amin'ny sekolim-panjakana fa ny manaka atao de mandao tanteraka n'izany sekolim-panjakana zany zay rehetrarehetra zay anisan'ny lesoka ka nahatonga ny Saint-Pamana hoe tsy izany mihitsy no izy fa ny sationany de efa nambarany cordo teo mbola mananapo cordo mahakasika an'io de marina ny voalazany Andriamatoa président teo hoe tsy natao lara-pahamehana tsy natao ny mpitondra ny fandimby lara-pahamehana ny fanabeazana teto Madagasikara
ny firenena zay mandroso am'izao fotoana zao nefana de nametraka ny fanabeazana ho fototry ny fampandrosoana tao aminy ka nahita fahombiazana da am'izany safidy politika ny tanterahany zany ka raha nylaza zay teo hoe fenona nisany efitrandro sekoly eo amin'ny sekoly anankiray hofenona ny mpampianatra mpiasam-panjakana amin'ny sekoly anankiray de mety zava-dehibe ary mety fanontaniana apetraky ny olona de hoe ahoana moa no enti manana anatanterahana an'izany zay indrindra ny mahatonga anay ametraka soso-kevitra hoe tsy maintsy miroso na tokony iroso amin'ny atao hoe budget de programme ny sehitry ny fanapiasam-pirenena fantarina zany ny filana isa-taona ary ny tanjona tianao apetraka de hoe ao anatin'ny mandat présidentiel anankiray na ao anatin'ny fehitaona efatra taona na dimy taona de tsisy tony zany mpampianatra frama zany eo anivon'ny sekoly-mpianjakana ary tsisy tony zany hoe sekoly tsy ampy efitrandro sekoly zany fa feno ny efitrandro sekoly ary de isitraka fanabeazana sahaza azy ny zaza malagasy am'izay fotoana zay apetraka le budget de programme miaingy amin'ny fametrahana ny atao hoe cadre de dépense moyen terme fantarina zany mazava tsara isaky ny sehatra hitondrana ny fanavaozana de fantarina mazava tsara ny teti-bola ilaina am'izany mariko eto aloha fa rehefa hitondrany fanavaozana amin'ny sehatra anankiray de misy zavatra maromaro tsy maintsy fantarina ary apetraka mazava tsara voalohany inona ny tanjona tiano tratrarina ao anatin'izay fanavaozan'izay faharoa ahoana no ny lalana atongavana am'izay tanjon'izay na hoe inona dolo ny asa atao ahafahana manatratra n'izay tanjon'izay fahatelo iza dolo ny tompona andraiki tsara tokony sehatra n'izany fanavaozan'izany faefatra mandritry ny fempotoana manahoana no anatanterahana n'izany fanavaozan'izany ary ny fahadimy zay farana nefa lehibe indrindra araky ny voalazako teo de ny enti-manana faritana zany ao anatin'ny cadre de dépense à moyen terme ny vola ilay ny fanabeazana ary apetraka zany ho budget de programme eo anivon'ny firenena raha ohatra ka tena tapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa ametraka ny fampianarana ny fanabeazana ho fototry ny fampandrosoana de sy tokony olana zany ary azo tratrarina tsara ny tanjona hoe ao anatin'ny 5 taona de tsy misy tondra ny mpampianatra frama zany amin'ny sekoly-mpanjakana ao anatin'ny 5 taona dia manana efitrandro sekoly ampy ny sekoly rehetra eto Madagasikara. Anisan'ny resahana foana hatramin'izay ary olana tsy voazao fa hatramin'izay ngam'izany resaka hoe mpampianatra frama izany. Raha ny haintsika teo aloha zany dia ny mpampianatra frama tena maro be raha oharina amin'ireo hoe mpampianatra voaray ho mpiasam-panjakana. Inona no mety hoe karazana tena hoe ady sisika hoentiny izany saim-pamà izany mikasika ny fijerena manokana andreo mpampianatra frama sy andraisana azy ireo mpampianatra ho mpiasam-panjakana ihany koa izay hitantsika fa any ambanivohitra any tena mbola tena miady mafy zany mpampianatra frama izany amin'izao fotoana izao. Dia zay moa fa manana feikevitra mikasika an'izay satria efa nafity zay fotoanan-doha ho an'ny mpampianatra. Tsaroana roa angamba le nisy an'ilay hoe vonjeo ny fampianarana izay efa niarahanay tamin'ny mpampianatra amin'ny ambaratonga ambony tamin'le départementa telo dia efa niarany keo anto dia efa misy ny zavatra iny ary iny no entinay eo anivony ny fikaonan-doha-pirenena. Inona ny tena zava-dehibe ao dia zao tsy maintsy averina amin'ny toerana averina ny hasina mampampianatra mpanabe. Nanany hasinay zay taloha mpampianatra amin'ny ambaratonga voalohany zany taloha any amin'ny toerana misy azy indrindra any ambanivohitra any sady dokotera izy no mpandrindra amin'ny fiarahamonina izy rehefa misy olana teny anivon'ny firenena dia any anatin'ireny faritra rehetra ireny dia mpampianatra mpanabe no aton'ny olona. Izany hoe nanana ny toerany sy ny lanjany izy tamin'izay. Nanana ny toerany sy ny lanjany mihitsy izy satria ary natao modely satria ampy tsara ny fahampivelomana. Mpampianatra zany taloha manana trano efitrano anankiray manokana mihitsy natao ho fanomana ny lesona satria mpampianatra zany raha mirava ny olona rehetra mirava dia samy mody fa izy tsy maintsy mitokana rehefa avy eo rehefa vita ny sakafo sy ny karazany amin'ny hariva manomana ny lesona hoentina raha-pitso. Zany ny asan'ny mpampianatra mpanabe hatramin'izay zay tsy ankehitriny zao mpampianatra mpanabe any ambanivohitra any eto daholo ny ato ny efitra anankiray etsy ny fatana etsy ny akoho etsy ny rehetrarehetra tsy misy fifatohana tsony. Io tsy misy hoe frama na mpiasam-panjakana fa na mpiasam-panjakana raha zay zao dia mahatsiaro mihitsy fa hoe ny mpiasam-panjakana raha ny tena farahidiny amin'ny fonctionnaire
amintsika miteny zao de zany rehetrarehetra zany ny edinay sy oentinay eo amin'ny fotoanantom-pirenena manao an'le hoe andresy lahatra mihitsy zay hoe avereno zany hasina mampampianatra fanabeazany satria fampianarana fanobeazana fanofanana io no miantoka ny fampandrosoana fa raha olona bado novenanoavena tsy androsy mihitsy ny firenena. Ia, ho fanomen'izay ihany koa de raha tsika mihita moa no zavatra efa niaina ny fanabeazana atao anatin'ny taona maro ny raha tsy resaka hoe ny raha fanabeazana raha izy koa ohatra ny fampianarana ambaratonga voalohany zay enina taona izy io tany ampiandohana tany amin'ny première république ny faharetany avy eo izy taty amin'ny république faharoa de nahena ho 10 taona T1 ka hatramin'ny T5 ny fanadinana alaina nefa amin'io de tsy miova fa ny hoe CEPE ihany taty aoriana izy io nisy fotoana lasa 7 taona ny fanabeazana fototra de nisy fotoana izy io naverina 10 taona indray de nisy fotoana nampiakarana ho 6 taona tao anatin'ny PSE io 6 taona cycle anankitelo no mamaritra ny éducation fondamentale de 9 ans de zany fiovahavany zany tsy mahasoa ny fanabeazana zany fa mila rafitra matotra sy raikitra zany zay mandritry ny fotoana maharitra no afahana mahazo kalitaon'ny fanabeazana mahomby. Ny sehatra anankiray ihany koa zay tokony anatsarana ny sehatra ny fanabeazana efa misy le izy fa ohatran'ny natoritory tao ao de ny fametrahana n'le atao hoe centre de ressources pédagogiques isaky ny faritra misy maromaro anatin'ny sisiko anankiray ary mpitomboana ny isan'ny raha ilaina. Io centre de ressources pédagogiques io de misy mpiandraikitra izy io zay ataotsika hoe mpanome tantsoroka ny mpampianatra ara-pédagogia eo anivon'ny faritra zay andreketany de vatsiana fitaovana io asiana boky io ka ny mpampianatra rehetra zany zay ilina amin'izany fiofanana ara-pédagogie zany de afaka manatona io centre de ressources io amin'ny fotoana zay tsy iasany ohatra ny farany herinandro de mifanao izy manatsara ny fahaiza-manaony de afaka miatrika izy ny fanadinana CAE na ny CAP de amin'izay fotoana zay izy de anisan'ireo aloha laharana tokony ho raisina amin'ny fandraisana mpiasa-panjakana. Maimaimpona ve zay sa hoe misy sarany mba afahana? Tsy misy sarany izy io. Tsy misy sarany izy io fa maimaimpona io fiofanana ao anatin'io centre de ressources pédagogiques izy io ary aporsihina ihany koa ny sekoly tsy miankina anatona an'izy io fa tsy sakanana ny sekoly tsy miankina anatona an'ireo centre de ressources pédagogiques reo fa misy tokony asiana mpiandraikitra nisy io teo aloha natoritory izy teo fa za mila hoe tokony ho foaziny io ary ampitomboana zany ny isany zay anivon'ny Saint-Pama de mandrosana zany sosikevitra zany hoe ampitomboy ny isan'io centre de ressources pédagogiques io ary omeo fitaovana sahaza ahafahan'ny mpampianatra mandray sy miofana araka ny tokony izy. Efa nisy koa natao ny formation à distance tao anatin'ny FADEP, formation à distance des enseignements du primaire. Reny zany de tokony ho velarina manerana ny nosy mba hisitraka an'izany ny mpanabe rehetra. Ny tiako ambara de zao ireo mpampianatra frama zay maro anisy ary isaorako ny andraikitra sy ny fandroran-tena zay nataony ho raha tsy misy an'izy ireo moa aiza ny fanabeazana fa soa ihany fa nisy an'izy ireo nandray andraikitra zany hampandeha ny fanabeazana izany antony hitondrana fisaorana fa zay fisaorana an'zareo zay kosa de mitaky adidy sy andraikitra amin'izy ireo mba hiofana ara-pédagogie izy ireo mba ahafahan'izy ireo manome ny kalitao sahaza ho amin'ny fampianarana ny zaza malagasy. Eny ary mandeha ihany koa ny fotoanantsika mbola maromaro ny lohahevitra asa hoe voaresakintsika tao anatin'ny fandarana ve fa anisan'ny somary manitikitika mety hoe tsy zarery angamba fa ny rehetra ihany koa taona 2024 tsika izao tena mivoatra be ny resaka teknôlôjia mivoatra be ny resaka fanatontoloana manahoana ny fomba fijerinareo an'izay indrindrindrindra mahakasika ny tontolo ny fanabeazana hoe ny fanatontoloana sy ny fanabeazana ny tokony ho ataon'ny mpampianatra mba hampifanaraka tsara n'izay hoe fanatontoloana sy fanabeazana izay tsy ho sanatria hoe lasa ioaran'le teknôlôjia sy ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fanabeazana izay efa nisy teto amintsika hatramin'izay. Zao averina ihany tsy maintsy atao lahara-pahamehana ary no laharana mihitsy zany hoe fampianarana fanabeazana fanofanana zany. Marina ny tenin'ny fanamarinana nataonao teo ry andro efa misy na mpamatsy volary de efa misy manao an'le hoe miana an'le inona moa zany tablety no antsoina azy ny mpianatra any amin'ny ambaratonga voalohany ara sy ny karazany efa misy an'izany
fa izao tsy maintsy resy lahatra aloha ny firenena fa lolaharana averina foana zay lolaharana fampianarana fanabeazana fanofanana eto dia mahatsiaro any ramatoa Angela Merkel filohan'ny chancelière allemande tamin'ny taona 2 lasa zay nisy fivorinany manam-pahaizana be tao Allemagne dia nisy lohevitra hodiniana zany dia nitsangana le anankiray olona manam-pahaizana daolina za tompoko dia mitondra ny tenin'ny manam-pahaizana izy manontany manao hoe fa maninona madame la chancelière no reto mpampianatra reto mibe karama noho izay dozy madame la chancelière hoe tena marina fanamarianao fa izao zaty ianao io tsika rehetrareto fihinana tonga atsika amin'izao toerana izao tsy mpampianatra ve dia tonga dia tsy nisy 10 minitra akory dia tsy zay koa moa ny lohevitra dia nifarina le resaka dia nandeha tamin'izay zahara atao zay any amintsika miteny zao raha ny angom-baovao sy ny atao tanisa rehetra dia any amin'ny Europa avaratry ny Finlande Norvège sy ny karaha any zany ny lolaharana amin'ny resaka fampianarana sy fanabeazana eto amin'izao tontolo izao satria apetraka ho lahara-pahamehana izany fampianarana fanabeazana fanofanana zany ka izay zany no edine satria akoatran'ny efa voatanisan'ny Andriamatoa Mpandrindra teo dia mbola maro ohatra fotsiny zao anankiray PSE zao talohan'ity no niainana foana hatramin'izay amin'izao fotoana zao tsy fantako na efa maro an'izany ando amin'ny mampanao gazety fa efa le hoe LOGEM indray zao LOGEM zany loi d'orientation du système éducatif malagasy tany ivelany nandiniana an'izany fa tsy teto amintsika dia misy apahany maro ekiny ana mpamatsy vola dia ao anatin'io misy article iray fotsiny mbola mametraka hoe amin'ny fampianarana sy fanabeazana zany dia ny teny frantsay sy ny teny malagasy no teny eto mampianatra ankehitriny raha mijeritsika izao hoe ato Afrika ato amin'reto rahalahy afrikana zany sy tsika malagasy rahalahy afrikana betsaka ny tena amin'ny teny frantsay ara-dalàna sy ny ohatran'izany tsy tsika malagasy akory ny tsy mahay fa itsika nanomboka raha ny tantaram-pirenena zany atao ambangivankony fotsiny tsika tsy nanaiky mihitsy ny fanjanahana fa ny tany Afrika ohatra hoe misy firenena anankiray eto izy zao ny fiteniny vao mandeha anao 570 kilometra miala vato teny hafa indray ny tenenina tsy manana fiteny iombonana izy zany fa ny atsika dia tombontsoa lehibe ho atsika ny fananana ny teny malagasy ho teny iombonana rehefa miovaova ianao dia tsy maintsy misy kely ny fahasamihafana arakaraka le faritra misy ohatra zao anao eto fotsiny maka ao Arivomamo raha miteny hoe fa tafiditra ry arkizy ny omby kely ny Arivomamo dia efa manao hoe tafiditra ve ny omby kely zany akory tsy milaza hoe samy hafa le teny fa le samy hafa kely amin'ny isaparitra fa ny teny gasy dia iray ary efa neken'ny UNESCO zay zavatra zay ka noho izany dia zao averina ihany hoe ny atao dia mipetraka ho lolaharana fampianarana fanabeazana averina ireo foibe fiofanana taloha dia nisy hoe ity ho mpampianatra amin'ny ambaratonga voalohany ao amin'ny ambaratonga voalohany ary mbola misy an'le hoe enseignement du premier cycle dia nisy ny hoe second cycle le premier cycle hatreo amin'ny CE2 fotsiny second cycle manomboka eo amin'ny CM1 CM2 dia ohatra zany hatrany nisy fiofanana tamin'izany centre pédagogique du premier cycle centre pédagogique du second cycle zany ny taloha dia nahatonga antsika araka le anambarako teo hoe nirera ihany ny filoha retseraka hoe za nivoaka avy eo amin'ny lycée Galeny tsy zany akory ny hoe tonga averina tany fa araka ny voalazan'ny Mpandrindra teo tsy maintsy atao lahara-piamena dia apetraka ny zavatra ahatonga azy le lahara-piamena eo amin'ny vokatra ka zay no nahatonga anay nytenen'le hoe ny tsy fahampiny ny fahalalana eo amintsika malagasy no mahatonga ny olona amin'izao fotoana izao manao ny hoe aiza ihany le fanavaozana iverina any amin'ny resaka fanavaozana farany dia zao tao alohaloha teo asa 2 taona firy zay nisy fitokonam-be tany Frantsa mikasika an'le hoe fombafomba momba ny fisotron-dronono
de nandeha be izy io nandeha be de nahita ianao rehefa nandeha ny fitokonana sy ny filarana nahita mpianatra ty amin'ny lycée rehefa nanontaniany mpanao gazety izy ono araka izy fa maninonareo mandray anjara am'ty fitokonany ty de ozy izy le mpianatra ty amin'ny lycée mandray anjara zay tompo satria zao izay ane ho mpiasa rahatra izay ka izay anisan'ny igiokan'io fisondronono rehefa tonga eo amin'ny sehitry ny asa ka noho zany zay zany zany ny avo lentan'ny fanabeazana azon'ny olona ny velany de hoy izy zay hoe tsy maintsy miverina am'zany ny averina amin'ny teoraka tokony izy ka averina ny hasina mampampianatra mpanabe azahoana mahazo an'izao kalitao ohatra ny any ohatra nataoko teo any Allemagne na ny Frantsa sy any amin'ny Europa avaratra ireo. Ya mahakasika an'izay fivoarany teknôlôjia amin'ny sehatra ny fanatontoloana zay raha ny hevitry ny sempamamy ny akapobeny atrehana aloha ny zava-misy eto toerana fa ireny fivoarany teknôlôjia dia entina ampandrosoana zay tanterany eto toerana fa diso fijeritsika raha anenjika ny zavatra atao any velany fa tsy atrika ny zava-misy eto amintsika ohatra raisiko am'izany efa nivoalaza teo ny hoe fampiasana ny teknôlôjia ny fampiarana ny fampianarana mpitaindavitra ny formation à distance zany de zavatra soa eton'ny teknôlôjia zany tokony ampianarina eto amintsika fa anararoatra ihany mikasika ny mpanabe teo nisy projet anankiray tanterahana tamin'ny tondasa validation des acquis de l'expérience pour les directeurs d'école ny tenako moa no nitarika an'izany projet zany teo anivon'ny UNESCO satria mbola tsy nisy eran-tany zany hoe validation des acquis de l'expérience pour les directeurs d'école première mondiale zany izy io ary nitodika taty amintsika ny masony firenena maneran-tany indrindra moa ny firenena zay miara-miasa amin'ny UNESCO rehefa natao io projet io ohatra zao ny endriny ireo taletsekoly zany zay efa nisehatra n'zany andraikitra zany zay tsy nahazo fiofanana tsika tsy manana sekoly manofana ho taletsekoly zany tsy misy zany eto Madagasikara fa ireo sekoly ireo zany tonga de nitendrena de mandray ny andraikitra mahataletsekoly azy efa nisy teo nandritry ny 5 taona 10 taona na mihoatran'izany ary de nanaovana tombana izy ireo amin'ny ataontsika hoe fahaiza-manao ananana 4 no taletsekoly anaovana tomba natao anatin'ny faritra anankitelo zay natao pilote moa zany vakinakaratra analamanga ary itasy de ny 410 amin'izy ireo de voamarina fa mafe ny andraikitra mahataletsekoly azy na tsy nandalo fiofanana zany hoe nanao ezaka lehibe izy ireo rehefa nomena andraikitra ny 5 tamin'izy ireo de apahany ihany amin'ny ataontsika hoe ny fahaiza-manao tokony ananany taletsekoly no ananany ary ny 4 amin'izy ireo de tena tsy mahavoaray mihitsy zay andraikitra tokony mahataletsekoly azy izy io moa zany de overina fa ho aparitaka manerana nosy zany atao hoe amin'ny akapobeny zany fa tsy ny taletsekoly ny primaire ihany fa hiditsika amin'ny atao hoe tokony hiditra amin'ny atao hoe professionnalisation ny métier des enseignants amin'ny sehatra rehetra ny taletsekoly na primaire io na collège io na lycée ny chef zapy de tokony isy fiofanana manandrify an'izany andraikitra zany fa tsy zay teo chef zapy akory de tendrena chef zapy na titeny chef fisco de tendrena chef zapy fa mila fahaiza-manao manokana zany mila fahaiza-manao manokana ny taletsekoly ary efa nisy koa moa zany fanadihadiana zay natao ny arahana amin'ny UNICEF amina sekoly atao hoe école modèle ireo sekoly ireo zany de hita fa mandroso ny fanabeazana ao anatiny nefa ny sekoly zay mitovy ny zava-misy eo aminy manodidina eo de tena tsapa fa reraka rehefa natao ny fanadihadiana de ny fototry ny fampandroana ny sekoly eo de ny taletsekoly ny ezaka nataon'le taletsekoly ny fahaiza manao le taletsekoly nampiavaka azy amin'ny sekoly manodidina azy ka zany rehetra zany de mbola sosokevitra entin'ny Saint-Pama zany am'izao fanavaozana ny fanabeazana zay tiatsika ho tanterahana zao eny ary somary mamaraparana sady ihany koa sika satria mandeha ny fotoana araka ny fanambarako teo tonga angamba ny fotoana zay hoe hitondrana reo mirala afatra na ho an'ny mpitondra izany mikasika an'izay hoe tontolo ny fanabeazana izay fa indrindra ihany koa ho an'ireo mpampianatra mpanabe zay mijery sy manaraka ny fandarana amin'izao an'izao eny tompoko raisiko angamba ny fitenenana melohany amarana ny président azy hiditra amin'ny sehatra ny fanavaozana isika ny fanavaozana de mitaky fahavononana ny fanavaozana de mitaky fandraisana andraikitra
ny fanontaniana mipetraka anay aminay eo anivon'ny Saint-Pama de hoe vonona ve isika hiatrika izany fanavozana zany na eo mpitondra fanjakana io na amin'ny vahoaka satria de mitaky fahavononana io a mitaky fandraisana andraikitra ary adidin'ny mpanabe rehefa voafaritra ny lalaka izorana amin'izany fanavozana zany a ny mitondra ny fanazavana zay lalaka izorana sy tokony atao a mba hampahomby ny fanavozana satria mantsy na de mamoaka hevitra faran'izay tsara sika mamirapiratra toy ny volamena rehefa tsy eken'ny vahoaka le izy a de tsy ho tafita mihitsy ka zany ny antony mahatonga anay eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ny Saint-Pama hoe ny mpanabe a de manana didy anazava ny fototra hitondrana ny fanavozana amin'ny sehatra rehetra eto anivon'ny firenena. Angamba itodika manokana amin'ny mpampianatra aloha indrindrindra aty amintsika fanabeazana fototra aty amin'ny école primaire zany amin'izao fotoana zao a dia maro ny mpampianatra mieritreritra hoe rehefa tonga ny fanadinana CEP zany satria raha ny fijeriny fandehan-javatra amin'izao fotoana zao a tsy amin'ny fanadinana CEP koa de efa hipetraka sady le hoe fanavozana eo amin'ny sehatra ny fampianarana sy fanabeazana fa mbola lavidavitra ihany ny mikasika an'izay de very ny mpampianatra manao an'le hoe inona zao ny tena programme ho atao amin'ny ty CEP ty les programmes d'études ve sa les programmes scolaires very zareo de hoe tototsao atsakany sy andavany ny adidy ataonareo a aty amin'ny satria nareo ny tena araky le volaza ty hoe fanabeazana fototra atao veloha fa efa miady sika hametraka ny fampianarana sy fanabeazana ololarana ka hametraka ary andresy lahatra tanteraka ny ao amin'ny fikianan-tom-pirenena manao an'le hoe ity ny maharesy lahatra oka ty ho eketsika satria zay tena mpisehatra ohatra zao raha isy an-tany anto manao hoe ahoana moa ny tena ilazana fa hoe nareo tena resy lahatra mihitsy de azo porofony zany ohatra fotsiny naneo zao ny secrétaire généralinay a ny confédération syndicale Saint-Pama zany secrétaire généralinay a olona manana fahaizana ara-pédagogie ary akoatr'izay de niofana koa izy amin'ny mpanao gazety investigation rehefa neken'ny rehefa miresaka aminay zay ministra tonga hoe manaiky rehefa ampiarina le fodikevitra fampiresahana aminy a mivoana amin'ny tokony ho izy de le secrétaire généralinay a mino sy resy lahatra fa fampianarana sy fanabeazana satria maharesy lahatra ny Saint-Pama no antoko ny fampandrosoana rehefa nilaza an'izany izy a lehibe ny sampandrarahany serasera izy tamin'izay fotoana izay tonga de tenatena taona février tsy mbola nisy an'izany hoe famindra-toeran'izany no volana février teo anivon'io maine io tamin'ny hatramin'ny andro teo aloka hatramin'izay tonga de naafektena izy any amin'ny toerana lavitra be miala amin'ny foiben'ny Saint-Pama nefa ny raha mahafantatra fa ao anatin'ny stationa syndicat mpitaritra zany tsy azonao alefa lavitra be azo afindra izy fa tsy hoe lavitra be zany nalefa tany rehefa tsy tonga tany izy satria ratsy be ny lalana sy ny rehetrarehetra nananana pirofo teo anatrehany manam-pahefanao toerana zany de natao hoe mitsoka andaharana abandon de poste de iny de fitiniko tapahana karama fito taona secrétaire généralinay mahafantatra an'izany daholy ny mpampianatra rehetra manomerana ny nosy ka noho izany de zao ihany matoky izy sika mpampianatra mpanabe fa ny confédération syndicale Saint-Pama de efa manao zay azony atao rehetrarehetra handresena lahatra mpitondra averina foana ao anatin'izao fanavozana zao fa ny fampianarana fanabeazana fanofanana io no miantoka amin'ny fampandrosoana mba tsy ataon'ny mpamatsy volantsontsika hoe T3 ny faripahaizany ny vahoaka malagasy itsika mpampianatra mpanabe no natonga an'izany mety anakiny angamba mpampianatra manao zay tsy nandrika zany isika amin'ny akapobe no nameny fampianarana sy fanabeavana ka rehefa natsapitsika niaritra ihany niaritra teny ihany tonga am'le hoe quand la tyrannie devient loi la rébellion devient devoir dia nametraka tsika n'le hoe tsy maintsy mitroatra amin'izay eto ka anisan'ny singa lehibe nentina nampandroson'ny tolony zany fodikevitra sy an'izany ka de itao mpamarana de hoy izy hoe ho avy ny fikaonantom-pirenena efa manan'izay vokatra le hoe vonjeo ny fampianarana
ankevitra nalaina na tany anivon'ny fiarahamonina na teo amin'ny seritry ny mpampianatra baba manana an'izay zavatra zay zay hoetitsikiny ametrahana ny famerenana ny asy ny mpampianatra mpanabe ny asy ny mpampianatra mpanabe sy mpanofana na eto amin'ny fanabeazam-pirenena zany na amin'ny fampianarana teknizia mifanofananaraka azy zany na any amin'ny ambaratonga ambony eny ary tapitra ny fandaharantsika tamin'ity androany ity mankasitraka anareo vanivony Saint-Pamany vahiny tao anatin'ny fandaharana mankasitraka ando ary mankasitraka ny tompon'andraikitra rehetra ary mankasitraka ny vaoaka malagasy zay nanaraka n'izao fandaharana izao sotra ando mankasitraka ny isaorana dokora ihany koa ianareo nanaiky nasain'ny fandaharana sy nitondra izay famelabelaran-kevitra izay atao hoe manandanja ary tena andrasan'ny rehetra izay indrindra fa ny mpampianatra mpanabe izay tenaiky fa tena nangilatsofina tokoa nanaraka ny fandaharana raha toka nefany tsy naraka ny zany hatramin'ny voalohany nareo dia asaiko ampanajana itsika ny page Facebook ny record Madagasikara fa dia azonao atao tsara ny manaraka an'izany hatramin'ny voalohany ao maka n'izay sosikevitra rehetra ihany koa izay tandrify atsika rehetra na olo-pirenentsika na mpanabe na ihany koa tompona ndraiky mpanjakana amin'izay resadresaka ny fanaovana tamin'ny teo anivon'ny Saint-Pamany izay ho anareo rehetra izay maniry ny vahiny ato anatin'ny fandaharana dia antitra terina hatrany iantso ny service commercial na ny sampandrarany ny varotra eto amin'ny record Madagasikara na ihany koa azonao atao tsara ny manantona mivantana ety amin'ny fobe toerana ny record Madagasikara ety Anosy Zato Atsinanana izay no mamarana ny fandaharana fa amin'ny fandaharana manaraka dia vahiny hafa sy loha hevitra hafa indray no resantsika veloma tompoko